tiatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy evitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Toy ny zaza voateraka ianareo, koa maniria ny rononom-pagnahy tsy misy fangarony, mba hitomboan'ny famonjena aminareo. Alleluia. Magnano mbalatsara korealantsika jiaby zay mankafy magnaraka tsy tapaka an'ity onjapeo mamitsika dia ny radio Fagniry amin'izao fotoagna izao ty. Toloragna fiarabagna antsika jiaby tratran'ity alahady faharoe agnatin'ny fankalazagna ny Paka i Kristy nandresin'ny fafantesagna ka nitsangako velo. Omezan'ny eglizy loha hevitra antsika agnatin'izay avako aby dia ny hoe Tompoko sy Andriamanitro le tiany navalin'ny Toma tamin'i Jesoa raha izy tsy nino igny dia nahitan'i Jesoa izy, io no teny nataony. Oregnitsika amin'ireo tenin'Andriamanitra telo rosiny eglizy ho antsika famelabelaragna io loha hevitra io arahiny fampianaragna sy toritenin'ny archevêque Monseigneur Marc Benjamin Ramarson zegny ka ndao ho tandrignesantsika. Boky mitantara ny asan'ny apôstôly. Tao Jerosalema dia betsaka ny famantarana sy fahagagana natao teo amin'ny vahoaka tamin'ny tanan'ny apôstôly. Niara-nipetraka teo ambany lavarangan'ny Salomona ny mpino rehetra, ary tsy nisy olon-kafa sahy nikambana tamin'izy ireo, nefa ny vahoaka nankalaza azy. Ny tombo isa isan'andro vaky ny olona izay nino ny tompo, na lahy na vavy, ka dia nentiny teny an-dalambe aza ny marary, ka napetra ny teo ambony farafara na tsy hifandrena, mba hisy ho azony tandindony Piera ahay raha mandalo izy. Maro koa ny olona nidodidodina kao Jerosalema avy tamin'ny tanàna manodidina mitondra ny marary sy izay nampahorian'ny fanahy maloto, ary sitrana avokoa izy rehetra. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ny e Andriamanitra. Niva tunatsipini panorchanga Nui Nunalanda na tau fei suru
niva tunatsipini panolotrana de Kristi tumpandemancha Adamiantuavo vatsara leto Famandrakizany fitiavane Dori Israeli rifniana kavine Famandrakizany fitiavany Dori Arona rifniana kavia Famandrakizany fitiavane Dori vatsavo chambua zitumwe Famandrakizany fitiavany Rempaurin aruniato leto Kayenu nidendo alalaine Ai zitumbu katisi aikwe Timisha famanu ijai Niva tunatsipini panolotrana Nui Nunaranna natao feisuru Niva tunatsipini panolotrana De Kristi tumpandemancha Boky fanambarana nosoratany Masindahy Joany Apôstôly. Izao Joany avanareo sy namanareo amin'ny fahoriana sy fanjakana ary fandeferana ao amin'ny Jesosy Kristy dia tao amin'ny nosy anankiray atao hoe Patmosy noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fanambaran'i Jesosy. No tsindrian'ny fanahy tamin'ny andron'ny Tompo aho ka nandre feo mahery tao ivoko toy ny feon'ny trompetra nanao hoe soraty amin'ny boky izay hitanao ka ampitondray any amin'ny eglizy fito any Azia. Dia niherika nankany amin'ilay feo ny teny tamiko aho ka noho ny tafatodika dia nahita fanaovanjiro volamena fito maro rantsana. Ary teo afovoan'ireo fanaovanjiro ireo dia nisy anankiray toy ny zanak'olona ny akanjo rebareba nietra fehikibo volamena teo amin'ny tratrany. Vao nahita azy aho dia nitsingidina teo an-tongony toy ny maty. Fa nanendry ahy tamin'ny tanany havanana izy ka nanao hoe aza matahotra. Izaho no voalohany sy farany ary velona. Efa maty aho nefa indro velona mandrakizay. Sady manana ny fanalahidiny fahafatesana sy ny afobe. Koa soraty ny zavatra efa hitanao sy izay ankehitriny ary izay mbola ho avy koa any aoriana. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Isaorana ny Andriamanitra. Ni mahari cha uturia
Janganahari dalam masa Mahir Janganahari Mahiraka itu Mahir Janganahari Maafan Mahir Janganahari Saya kaitan je Mahir Janganahari Maksud Mahir Mahir Janganahari Alleluia, 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 yeah, Mahir Janganahari. Alleluia, yeah, Mahir Janganahari. Ono barang Mahir Janganahari Mahala Mahir Janganahari Maramai mga paurian Mahir Janganahari Mahir Janganahari Tugas kaya rakaitan din Mahir Janganahari Masus Mahir Janganahari Deni magagas mabarian Mahir Janganahari Walang nagsistam Mahir Janganahari Mangalami utansi Mahir Janganahari Ingat si Mahir Janganahari Tugas kaya rakaitan din Mahir Janganahari Masis Mahir Janganahari Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, yeah, Mahir Janganahari. Alleluia, yeah, Mahir Janganahari. Alleluia, yeah, Mahir Janganahari. Alleluia, yeah, Mahir Janganahari. Evanjely masina nosoratan'ny Masinda Joany ao amin'ny toko 20. Ny arivan'ilay andro voalohany herignandra, raha nirindriny ny varavaran'ny tragno nivoroan'ny mpianatra no ny fatahoran'ny Jode, dia tonga i Jesua ka nitsangana teo afovoany sy nilaza tamin'izy ireo hoe: ho aminareo anie ny fiadanana. No nefa nilazay izany izy, dia nasehon'azy ireo ny tagnany sy ny tratrany ka faly ny mpianatra fa nahita ny tompo. Dia ho indray izy tamin'izy ireo: ho aminareo anie ny fiadanana, tahaka na ny ranoraiko ahy no anirahako anareo koa. Rehefa nilazay izany izy, dia nitsoka ka nanao tamin'izy ireo hoe: reso ny fagnahy masina, ny fahotana izay velanareo dia ho vavela, ary izay ho tananareo dia ho voatagna. Fa i Toma, ilay atao hoe Didimo, anankiray tamin'ny 12 lahy kosa, tsy mba atao amin'izy ireo tamin'ny nahatongavan'i Jesua. Ka hoy reto mpianatra sasany taminy: efa nahita ny tompo izahay. Fa hoy izy tamin'ireo: raha tsy hitako amin'ny tagnany ny loakany fantsika ka atsofoko eo amin'ny loakany fantsiky ny ratsan-tagnako, ary atehiko amin'ny tratrany ny tagnako, dia tsy hino aho. No ny afaka valohana, raha mbola nivory tao an-tragno ihany ny mpianany, sady teo koa i Toma, dia tonga i Jesua nefa nirindrina ny varavarana.
Nitsangana teo afovoany izy ka nanao hoe ho aminareo any ny fiadanana. Aroa izy tamin'ny Toma. Ataovy eto ny rantsan-tagnanao ka zahao ny tagnako, ararosoa ny tagnanao ka tehefo eto amin'ny tratrako. Dia minoa faza malenkino. Dia namaly Toma ka nanao taminy hoe Tompoko sy Andriamanitro. Fa hoy Jesosy taminy, nino anao ry Toma? Satria nahita hay. Sambatra izay tsy nahita ka nino. Maro koa ny fagagana hafa nataon'i Jesosy teo mason'ny mpianany no tsy voasoratra amin'ity boky ity. Fa voasoratra ireto mba inoanareo fa i Jesosy no Kristy zanak'Andriamanitra, ary mba azahoanareo ny fiainana amin'ny agnarany amin'ny finoana azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy. Mbola ao anatin'ny herinandro fankalazana ny Paka isika, namakivaky ny avalona masina iny isika nanomboka tamin'ny alasinainy Paka ka tonga amin'izao alahady faharoan'ny Paka, ola Paka izao, ary izay no antitra teriny ireo tenin'Andriamanitra izay aroson'ny Eglizy ho ansika, ary ho sakafo mamelona an'izay fototra ny finoansika izay dia sinona fa i Jesosy nandresy ny rasy ny sangako velona. Io no finoansika tafasangako velona tokoa ny Tompo. Alleluia. Ary izay no nambarasika fa ny alleluia dia fankalazana an'izay fandresen'Andriamanitra izay, ary dia izay indrindra no ibanjinasika ary miaraka amin'ireo tenin'Andriamanitra ny ty alahady ity, alahady ny famindrapo, alahady faharoan'ny Paka. Ny Papa Masinday Joany Paul faharoa no nampisongadina an'izay hoe ny alahady faharoan'ny Paka dia ibanjinasika bebe koa ny famindrapon'Andriamanitra, satria io famindrapon'Andriamanitra io no vokatry ny fisanganako velona. Izany hoe noho ny famindrapon'Andriamanitra sy ny fifamelan-keloka dia miditra ao amin'ny fiadanan'Andriamanitra isika, sy ilay fiadanana omeny izao tontolo izao fa ny fiadanan'i Jesosy Kristy. Izany hoe tonga zanak'Andriamanitra isika, olo raika amin'Andriamanitra, fianakaviam-ben'Andriamanitra. Izay ny vokatry ny famindrapo, ary izay no banjinisika amin'izao alahady faharoan'ny Paka izao, alahady ny famindrapo mampibaribary fa avy amin'ny fony Jesosy no le fonina nisy rano sy ra nivoaka avy ao ka teraka ny Eglizy. Izany hoe ny fianakaviam-ben'Andriamanitra, ny isika ny olo raika an'Andriamanitra. Ary zany ny vaovao mahafaly ny Paka, ary dia ankalazay isika amin'ity andro anio ity. Ny Papa François no mamerimberina mandrakariva fa soitsy eto anivosika, eto anivon'ny fiarahamonina sika, ny fiadanana sy ny fandriampahalemana, ary rasy misy ny fifamelan-keloka sy ny famindrapo. Ny fiadanana no anjaka ao am-posika, raha manjaka, raha mampanjaka ny fifamelan-keloka sy ny famindrapo isika. Ary dia izay no banjintsika ary amin'izao alahady izao, araky ny fantatra sika i Masindazoany dia manantitrantitra mandrakariva fa rehefa tafasangako velona i Jesosy, ary raha niona tamin'ny mpianany isaky ny mifankahita amin'ny mpianany izy dia milaza ho aminareo aneny fiadanana. Izay koa no orarisika ary, izay ny vokatry ny Paka ho isika
ombanareo aneny fiadanana. Izany no teny fiarabana nataon'i Jesosy tamin'ny mpianany, ary zay ny fiarabana apostolika, zay ny sodrano atolotra mandrakariva isaky ny manomboka ny Eukaristia sika, satria ny Eukaristia ankalazasika an'izay paka izay, izany hoe ilay fandalovana niala tamin'ny fiainana taloha ka miditra amin'ny fiainam-baovao, ary dia faly ravo ny mpianatra rehefa nandray an'izay fiarabana zay enosika tamin'ny evanjely teo, indrisy i Thomas kosa sy teo. Ary dia izay koa no azo lazaina fa vaovao mahafaly amin'izao alahady faharoa ankalazasika ny famindrapo izao, sy hoe i Thomas teo no vaovao mahafaly, sy hoe izy sy nino ny vaovao mahafaly, izy sy neky nino no vaovao mahafaly, fa ny vaovao mahafaly dia izy no azo lazaina fa solitena ny sika menakavy, zay azo lazaina fa matetika no feny fisalasalana, na dia te ino tokoa aza, na dia te iombona amin'ny Jesosy nitsangako velona aza, raha te andray ireo filazany manodidina sika, dia tahaka ny Thomas sika manambara fa raha sy apetraka sika ny tanatsika dia sy ino isika. Ary dia izay tokoa i Thomas rehefa niseho tokoa ary Jesosy dia nilaza tamin'ny Thomas hoe atovy eto ny rasa tananao, ka zahaho ny tanako sy ny ariarisoy ny tananao, ka tehefo eto amin'ny tratrako de minoa fa aza malay tino itsony. Ary dia nanomboka teo sady sy ny kasika akory aza i Thomas de nino, ary nambarany Jesosy sambatra izay mino nefa sy nahita, ary zay ny asambaratsika ary amin'izao vokatry ny fanahy masina izay, ary zay no aza osika ny fiadanana sambatra mira fiadanana mira an'izay afaliana ary miombona amin'Andriamanitra, ary zay ny fahamasinana izay, ary zay no ankalazaina amin'ity alahady faharoa ity. Ary dia tanteraka izany enosika ao amin'ny vakiteny voalohany ny ray saina sy ny ray fo izy ireo, izay fiombonana zay ny vokatry ny fandresen'ny rasy, vokatry ny fiadanana, vokatry ny fifamindrapo sy ny fifamelan-keloka, ka ny ray fo sy fanahy avokoa ny mpino rehetra nankalaza an'Andriamanitra. Izay le lazaisika amin'ny isika mamerimberina hoe katolika aho alaliniko ny finoko, katolika aho ankalazaiko ny finoko, katolika aho mandray atanana ny finoko aho, akatolika aho manompo aho, katolika aho zaraiko ny finoko. Ary dia izay tokoa no ambaran'ny asan'ny apôstôly amin'ny vakiteny voalohany, ka raha nandrisy ny rasy tokoa isika dia sy misy ny efitrefitra, isika no mamorona ny efitrefitra, ny avonavona ao amintsika, ny fialonana avy ao amintsika, ny fitiavatena no mamorona rindrina, fa i Jesosy nandrava an'izay rindrina izay araky ny lazaisika tamin'ny paka. Fasana foana no hitany ireo vehivavy izay namonjy ny fasana tamin'ny ny alahadin'ny paka. Ary dia izay koa no mbola vokatry ny finoana ary amintsika foana, inona moa dikan'izay hoe fasana foana zay, foana ireo rindrina, foana ireo fizarazarana, fa olo raika ao amin'Andriamanitra isika, vokatry ny famindrapon'Andriamanitra, vokatry ny famelan-keloka omen'Andriamanitra. Ka ho indrindra i masinday Joany amin'ny taratasiny rehefa nandalina izany rehetra zany izy, ary netanin'ny fanahy masina izay mino fa i Jesosy ny Kristy dia nateraka
avy amin'Andriamanitra, fahateram-baovao tokoa ny baka, zavaboary vaovao tokoa isika eglizy, olona velona tokoa isika vokatry ny baka, ka raha eglizy olona velona isika dia manorina eglizy tranon'Andriamanitra, zany hoe ilay tranoben'Andriamanitra, ka ny tontolo iainasika amin'izay voakolokolo sara ary mikolokolo asika izay le fanantenana izay, ary ny tontolo mpifandraisasika, ny tontolo mpiainasika araky ny voalaza teo, rava ny efitrefitra sy ny fizarazarana dia olom-baovao ao amin'ny Kristy isika, ka olo raika ao amin'Andriamanitra, fianakavian'Andriamanitra isika, ka zary génération mpanorina an'izay tranon'Andriamanitra izay, ary avozin'Andriamanitra, zavaboariny vaovaon'Andriamanitra isika, naterak'Andriamanitra ao aminy isika, zanak'Andriamanitra isika, ka tonga ho génération vaovao, ary dia miaraka amin'ny Thomas milaza tomboko sy Andriamanitra, ka amin'izay ary dia iraina isika ho mpamafy fanantenana, ho mpamafy fiadanana, miaraka amin'ny Papa François, miaraka amin'ny Notre-Dame de la Route, ary tsy misahatra isika fa indrindra isika tanora mampiasa ny chapelle portable osika, lay chapelet hoentsika amafazasika an'izay fanantenana sy fiadanana izay, fa semeur de paix et d'espérance, miaraka amin'ny Papa tokoa isika. Aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy roantsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy roantsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy efitrevitra, ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa, lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika, ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy, dia sambatra sika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.